Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Ny tanimboaloboky Nabota. Mpanjaka voalohany 120. Tapany fahenina. Manomboka mikely ny fahotana fa Andriamanitra mamela heloka. Niodikodina tao amin'ny lapany Ahaba mpanjaka. Niondrika teo amin'ny varavarankely indray izy, sady faly nijery ny tanimboaloboka. Tsy maintsy raisiko io tanimboaloboka eto akaikin'ny lapak'io. Afaka nambarako zaridaina mahafinaritra io sady mety amboleko laisoa mihitsy azy. Dia lasa izy nakany amin'ny tompony. Ry Nabota, amideo amiko ny tanimboaloboka ao. Tena tsy mety. Ity ampahantany ity dia lovana razako. Tsy mahazo mivarotra lova zahay, fa izany lalàn'Andriamanitra. Tsy nanao veloma azy akory Ahaba, fa lasa nody tany an-tranony. Nalahelo sy tezitra izy, ka niantoraka teo am-pandriny. Mba midongy ihany koa ve ianao indraindray rehefa tsy mahazo izay tianao? Tezitra be Ahaba, ka nitodika nakany amin'ny rindrina. Inona ny olana mahazo anao? Rehefa reny Jezebela, ilay zavatra nanorosory azy, dia hoy izy: Mitsangana ka amin'ny falia. Ataoko izay rehetra azoko atao mba ahazoanao izay tadiavinao. Ary ny vadin'ny mpanjaka dia nanoratra taratasy ho any amin'ny mpanolontsaina ao an-tanàna tamin'ny anaran'ny mpanjaka, ka nasiany tombo-kase izany. Toy izao ny voasoratra tao: manomana fety dia asao i Nabota, dia hampangao izy ka lazao hoe efa niteny ratsy an'Andriamanitra sy ny mpanjaka ianao, noho izany dia tsy maintsy ho faty ianao. Tena izany mihitsy ve no nitranga? Nanaiky tsy hampisalasalana ilay fanasany Nabota, maty ny harivan'io ihany tokoa izy. Tsy mahatsiravina ve hoe ilay fahotana kely dia nivadika loza be toy izany? Mahita, maniry, mitsiriritra, manana ampo, tezitra, mandainga, ary avy eo mamono olona. Niely aingana be ny vaovao momba ny nahafatesan'ny Nabota. Dia lasa Ahaba mpanjaka naka ny tanimboaloboka ho azy. Nanao izay nataony izy, saingy tsy voakajiny ny an'Andriamanitra. Tampoka teo dia nahita ny Elia nijoro teo anatrehany izy. Lasa fotsy toy ny matotoy Ahaba. Hitanao zany aho zao, ry fahavaloko. Eny, tratraka ianao. Nivarotra ny tenanao tamin'ny fahotana ianao, ary namela izany tompo taoponao. Maka ota Andriamanitra ka dia ringany ianao sy ny fianakavianao. Nisaintsaina izany teny izany imbetsaka ny mpanjaka. Nanenina tamin'izay rehetra nataony izy. Hitan'Andriamanitra ny fony ary namindra fo tamin'izy. Rehefa miaiky ny fahotantsika amin'i Jesosy Tompo isika, dia matoky izy ary mamela ny fahotantsika. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity, tahiny Tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.